Real News miaraka amin'ny Orange. Maraka foana na ao an-trano azy. Stay in. Orange. Atolotry Bijouterie Cynthia. Bijouterie Cynthia mividy volamena. Ampiny tiara. La saveur ultime des fruits. Iarana amin'ny Cahier Premier Plus. Mpianatra tsy aizaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, mihatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Eo ihany koa i FTC Aluminium. FTC, le monde en aluminium. Miaraba toko klasy toko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny Vaovao Marina ary manasanao indray hanaraka izany hatramin'ny farany. Ireo lohateny vaovao avy hatrany ary no ndeha anokafantsika izany. Aotra isanjato ny tany famoaham-bola na ny taux de régulation ny teti-bolan'ny antenimiran-doolona raha toka mahatratra 5.20 isanjato ny an'ny sampandraraha-panjakana rehetra raha nambarany kestora voalohany ity androm-panjakana ity androany. No idin'ny ministeran'ny vola ihany koa ny CGFP ny antenimiran-doolona ka tsy misy famoaham-bola azo atao ho ny kestora. Nametraka fitoriana eny amin'ny filan-kevim-panjakana ny birao maharitra ny antenimiran-doolona androany. Tsy mbola namolavola fandaharam-pianarana mifanaraka amin'ny drafitra PSE izay mitarika ny fanafoanana ny fanadinana CEPE ny ministera ny fanabeazam-pirenena hatramin'izao ho ny tale nasionaly ny sekoly tsy miankina. Andrasana moa ny amoahan'ny ministera amin'ny fomba ofisialy ny fanafoanana ny fanadinana CEPE amin'ny titao-pianarana 2024 ity. Iara-ny fandrahonana avy amin'ny ilay teratany vahiny izay nanolana azy ny tovovavy kely 4.0 taona monina Antoliara ary voaolana ny volana mela sateo raha nambarany androany. Efa voasazy 5 taona hatramin'aizy ny teratany vahiny io no nahazo fahafahana vonjy maika ary efa mirihary Antoliara 12 andro izao. Entiny valisoa amintsika kosa indray ary izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Miarabantsika rehetra indray ary amin'ity alarobia alina ity andao fantaritsika indray ny vinavina ny mety toetry ny andro raha amin'ny rahampitso alakamisy fahavalo ny volana Oktobra taona 2024. Amin'ny ankapobeny aloha zany dia saika mbola ahitana rotsakorana ihany raha ho an'ny ilany atsinanany avoatany raha ho amin'ny rahampitso sahala amin'izay ihany koa ny Sofia ny ilany atsinanany Nosiny mila miomana foana zany isika amin'izay fiovaovany izay toetry ny andro izay fa amin'ny ankapobeny aloha zany dia mbola somary angatsitsika kely ihany ny andro raha ho amin'ny rahampitso. Andao koa sara aloha jerentsika antsara izay toetry ny andro izay raha ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa raha ho amin'ny rahampitso maraina na dia somary angatsika kely ary aloha ny andro zany ny maraina iny dia fataro fa ny masoandro ihany no tena ibalika no ibahana ihany aloha zany raha ny tapany maraina fa ho an'ny Fianarantsoa kosa nefa dia saika ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro indray. Andao fantaritsika indray ny vinavina raha toka ho an'ny nosy be manokana indray satria ianareo mety mikasa ny ho an'ny nosy be dia saika mbola tsisy fiovana mihoatra ny androany aloha zany manodidina ny 5.20 hatramin'ny 7.20 degré kosa nefa ny maripana vao vinavina.
raha ny tapany Marina indray no andeha ho fantaritsika manerana ny NOUS hoe sahala amin'ny ahoana indray raha ho amin'ny rampiso dia saika ho tsara avokoa aloha izany raha ny tapany Marina satria dia saika ahitana masoandro avokoa indrindra moa izany fa ho an'ny toamasina izay indraindray ahitantsika n'izay erikerika izay dia ho tsara izany ny tapany Marina. Andao ny tapany hariva no fantaritsika hoe sahala amin'ny ahoana ny toetry ny andro hoe fiovan'izay toetry ny andro izay raha toa ka ny tapany hariva raha ny eto Antananarivo aloha izany dia tsy dia ahitana fiovana firy fa ho an'ny Fianarantsoa no vinavinaina isian'ny rahona kely indray raha ho amin'ny rampitso hariva. Raha ny maripana kosa dia ho an'ny eto Antananarivo no manana maripana ambany-drindra manodidina ny 12 hatramin'ny 20 degré tsy dia mifanalavitra firy ho an'ny Fianarantsoa satria dia 13 hatramin'ny 17 degré Celsius. Isaorana indray ary ianao nanaraka izay vinavina ny mety toetry ny andro raha ho amin'ny tontolo andro ny rampitso izay mirary alina mahafinaritra antsika rehetra indray ary asaina foana ianao tsisy araka aminay eto amin'ny Real TV. Veloma Iverenantsika ho arahana indray ary aloha ireo lohateny vaovao. Aotra isanjaton'ny tany famoaham-bola na ny taux de régulation ny teti-bola ny antenimiran-olona raha toa ka mahatratra 5.20 isanjato ny an'ny sampandraraha-panjakana rehetra raha nambara ny kestora voalohany ity androm-panjakana ity androany no idin'ny ministera ny vola ihany koa ny CGFP ny antenimiran-olona ka tsy misy famoaham-bola azo atao ho ny kestora nametraka fitoriana eny amin'ny filankevim-panjakana ny birao maharitra ny antenimiran-olona androany. Tsy mbola namolavola fandaharam-pianarana mifanaraka amin'ny drafitra PSE izay mitarika ny fanafoanana ny fanadinana CEPE ny ministera ny fanabeazam-pirenena hatramin'izao ho ny tale nasionaly ny sekoly tsy miankina. Andrasana moa ny amoahan'ny ministera amin'ny fomba ofisialy ny fanafoanana ny fanadinana CEPE amin'ny titao-pianarana 2022 ity. Iara ny fandrahonana avy amin'ny ilay teratany vahiny izay nanolana azy ny tovovavy kely 4 taona monina Antoliara ary voaolana ny volana mela sateo raha nambarany androany. Efa voasazy 5 taona hatramin'maizy ny teratany vahiny io no nahazo fahafahana vonjy maika ary efa mirihary Antoliara 12 andro izao. Ny vaovao politika avy hatrany ary no entintsika nokafana ny fampahalalam-baovao. Aina tsy ho tomombana ny fiatrehan'ireo olona ny fivoriana ara-potoana faharoa izay ho tanterahana manomboka ny 20 Oktobra ho avy izao, izany hoe afaka tapabolana ho ny kestora voalohany eo anivon'ny antenimiran-olona androany. No idin'ny ministera ny vola mantsy ny CGFP na ny tambazotra ahafahan'ny antenimiran-olona manao famoaham-bola kanefa misokatra daholo ny an'ny ministera sy ny androm-panjakana hafa rehetra ho ny kestora ny antenimiran-olona. Nametraka fitoriana eny amin'ny filankevim-panjakana na ny Conseil d'État noho izany ny birao maharitra ny antenimiran-olona noho ny voalazan'izy ireo fa antsonjay atao amin'ity androm-panjakana ity. Tojo Rabefatra eo amin'ny sarin'ny Lantora Samelson. Fandroana izao tao anatin'ny fitondrany filoha Andry Rajoelina no nisy fisakanana ny famoahana ny teti-bola ny antenimiran-olona. Efa hatrany amin'ny 3 volana voalohany amin'ity taona ity mantsy no efa nosakanana ny fampiasam-bola sasany teo anivon'ny antenimiran-olona raha nambara ny kestora. Tsy fantatra mazava mantsy ny tena antony anaovana izany na noho ny politika na noho ny tsy fanana ny fanjakana vola intsony ho ny kestora. Rehefa nandeha circulaire momba ny taux de régulation reny dia ny zava-misy dia ohatra hoe nahazo 25% mizaha rehefa raha nisy naka trimestre ray avy. Raha nahazo 25% daholo rehetrarehetra dia misy soratra na circulaire sauf le Sénat. Dia ny Sénat misy 0% sasany 10% sasany. Zany hoe androm-panjakana faharoa eto amin'ny République io zadinareo resaka teknika resantsika eto vola natokana hampandehanana ny androm-panjakana rehetrarehetra ny volam-panjakana fa tsy hanaovana zavatra hafa. Dia efa zay zany atao hoe fomba voalohany zany sakatsaka nahazo ny tato tsy nahafahanay manatanteraka ny programme zay heverina atao mandritra ny taona. Bloqué amintsika amin'ity zao zany anankiroa ny poste ngeza be zay bloqué dia ny atao hoe biens et services ary ny investissement na pipa. Eto zany dia efa miteny mety tsy ho tomombana ny session ordinaire amin'ity taona ity atao amin'ny Sénat ato aminay noho ny nanankatonany zareo ny atao hoe CGFP.
tsy ho tomombana ihany koa ho ny loholona Bettina Bruno ny fiatrehan'ireo loholona ny fivoriana izay ho tanterahana afaka herinandro vitsivitsy noho izao fanakorontanana ny anteny merandolona izao. Azo menatsiny re ty androm-panjakana ty raha ohatra ka tonga ny fotoana ivoriana dia efa misy zavatra hafa ndray misehoy. Satria inona ary na iantsonan'ny olona aza tsy hita zay antsonan'ireo sénateur roa. Rehefa zony zay a zon'ny sénateur miakatra ty iantoana ny freny avy amin'ny tany zay fa viny amonjy fivoriana. Zony zay. Tsy hoe ka zavatra fahaveromena azy fa zony. Kanefa atao ahoana ilay izy. Sambany teo amin'ny tantaram-pirenena no nahitana fanakanana androm-panjakana tsy hanatanteraka ny asany ho ny mpampakateny faharoa eo anivon'ny anteny merandolona Brigitte Samuel. Tsy eto Madagasikara ihany misy an'izany hoe tsy mitovy firehana ny exécutif sy ny any parlementaire fa mbola tsy naheno eran'izao tontolo izao hoe misy blocage momba ny fonctionnement na institution de la République. Antsonjay no azo antokanan'izao rehetra izao ho ny kestora voalohany eo anivon'ity androm-panjakana ity. Noho io antony io dia nametraka fitoriana eo anivon'ny fitsarana mahefa ireo fikambanana ao amin'ny birao maharitra ny anteny merandolona. Votery izahay satria tsisy fanaran-dalàna lizy misy fanapara-pahefana ataon'olona sasany eo votery izahay zany nakany amin'ny conseil d'état zay ngamba ny tsara fantarinareo nametraka zay fitarainana any hoe tsy rariny zao satria mazava tsara tamin'ireny décision navoakan'ny haute cour constitutionnelle reny fa ny volam-panjakana rehefa ankatoavina reny rehefa mandeha amin'ny constitutionnalité dia mazava tsara misy considérant anankiray naza hoe ny vola io dia tokony ampandehan'ny ara-dalàna ny service rehetrarehetra bon fonctionnement des services publics ozy. Nanao fanambarana miaraka androany ireo mpikambana tao amin'ny birao maharitra ny anteny merandolona ireo. Matahotra an'io resy ny HVM matoto sa mandrotsaka kandida oloolona ho ny solombavambahoaka Henri Jean Michel. Ankoatr'io misy ny sakatsaka nataony loholona amin'izao fotoana sy ny antoko HVM ka mampalaina ireo mpanao politika hirotsaka hovidiana amin'izao fotoana izao raha nambarana ity solombavambahoaka ity hatrany. Tsy ahitana fahombiazana ny fametrahana hevitra tokana eto amin'ny firenena ho kosa ny loholona Brigitte Samuel. Tojo rabefaritra hatrany eo amin'ny sary ny lantora Tsy asakana ny fanatanterahana ny fividianana loholona ny sakatsaka nataon'ny HVM amin'izao ho ny solombavambahoaka Henri Jean Michel. Ny fisakana ny HVM sy ny tariny taritiny rivo rakoto vao tsy te hiala ao amin'ny Sénat ao dia ino dikany de hoe ny fisakana io fifidianan'io ny fanaovana resaka be mikasika an'io fifidianan'io sénateur io dia te fikirany amin'ny sezany matahotra izy fa ary efa fantatsiny zany fa tsy ho lany eo tsony izy na ilatsaka sénateur izy tsy azo avao lola ngahy misy mba mihirika ny HVM zany ngahy amizao ny filohan'ny HVM latsaka filoham-pirenena tsy nanao deuxième tour akory indrindra zany impétit rivo zany anao de latsaka sénateur azo vato. Taorian'ny Fianaratsoa moa dia mahajanga no faritany faharoa nahitana kandida nirotsaka hovidiana loholona samy kandida IRD avokoa ireo nirotsaka ireo hatramin'izao. Antoka ho an'ny fitondram-panjakana nefa ny fisian'ny androm-panjakana tsy mitovy hevitra ho ny loholona Brigitte Samuel. Hitranga ny sénatorial ka parti ray ny latsaka dia zara manontany aminareo hoe mety hoe zany ho ana république Madagasikara manahoana moa fandeha amin'ny politika amin'izany isay hitrany amin'ny régime totalitaire ve tsika tsara ve zany za dia mamerimberina hoe tsara ny fisiana tsy fitovian-kevitra mba mamelanja institution de stabilité ty tsara ny misy tsy fidokevitra fa raha régime ray fotsiny totalitaire dia vadika roa libre dia makaiza moa zany roa libre zany za zany ta hiantsoavy amin'izay mety tsy mifidokevitra tsy hoe manakiana be fatany fa za hoe tsara ny fisian'ny fanakianana mba hijerevana fa tsisy nanao zavatra parfait eto na iza tsy afaka hitenen'izany dia tsara ny isile mba mampataitaitra ny lakolosy hoe tsy mety ene zao tsy le resa-bola ihany zay ho averina aminareo
io tapitra io dia vita amin'ny mandat efa fantatra eny zany tsisy hijanona mandrakizay eo 5 ans mandat dia vita fa le république Madagasikara aloha mba hajaina. Folo andro izao moa no efa nisokatra ny fametrahana tota taratasy firotsahako vidiana ololona ary farana afaka 5 andro izany hoe ny alatsinainy 12 Oktobra ho avy izao. Tsy hisy ny fanendrena filohan'ny délégation manokana na PDS amin'ireo commune 420 tsy mbola manana ben'ny tanàna na dia efa mananika ny herintaona ny tsy fisiana olom-boafidy amin'ireo commune ireo ho ny tale général ny fitsinjaram-pahefana androany. Ireo lefitry ny ben'ny tanàna teo aloha na ireo ben'ny tanàna tsy nirotaka hofidiana no misahana ny fampiodinana an'ireo commune ireo hatramin'izao araka ny didim-panjakana no raisina tamin'izany. Tsy mbola fantatra tretina ho tanterahana amin'ity taona ity na tsy ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna tokony averina ireo ho ny tale général ny fitsinjaram-pahefana androany. Tojo Rabefatra eo amin'ny sariny Lantora Samelsan. 720 hatreto ireo commune mbola tsy nahatanteraka fifidianana ben'ny tanàna, 520 kosa ny commune tsy nahavita ny fifidianana mpanolotsain'ny tanàna. Ankoatr'ireo, mbola misy ihany koa ireo commune izay mbola manana olana ara-pitsarana izay mbola tsy nahazo didy hatreto. Nambarany tale général ny fitsinjaram-pahefana fa mbola tsy fantatra na ho vita amin'ity taona ity na tsy ny fanatanterahana ireo fifidianana communaly tokony averina ireo. Tsy izy kosa na izany aza ny fanendrena filohan'ny délégation manokana na ny PDS na dia efa mananika ny iray taona aza ny tsy fisiana olom-boafidy amin'ireo commune ireo ho ny tale général ny fitsinjaram-pahefana. Raha ny lalànantsika aloha zany ny amin'ny texte amin'ny décentralisation fitsinjaram-pahefana dia tsy option tonga dia hoe zay tsisy dia PDS no atao fa araka lalàna dia hoe averina ny apetraka fivaverina fifidianana ireo ben'ny tanàna reo nisy zavatra tsy nety zany dia fantatra hoe averina le fifidianana dia miandra amin'izay. Le tenanao hoe tratra amin'ity taona ity na tsy ho tratra aloha dia tsy afaka mbola miteny an'izay amin'ilay satria misy koa le izy misy sehatra ohatra hoe any amin'ny conseil d'état sy ny tariny zany misy taratasy mbola andrasana ny asazy dia misy organisation tsy maintsy apetraka fandaminana tsy maintsy apetraka anaovana ny fifidianana ary zazadiny hoe ny conseiller koa mbola misy tsy manana conseiller koa zany le commune dia miaraka amin'izay zavatra. Ireo lefitry ny ben'ny tanàna teo aloha na ireo ben'ny tanàna tsy nirotsaka hofidiana no misahana ny fampiodinana ny commune mbola tsy manana olom-boafidy. Manana fahefana feno ireo tompon'andraikitra ireo ankoatra ny fandraisana fanapa-kevitra amin'ny fampiasam-bola ny commune. Commune nisy maire tsy nilatsaka dia mbola le maire taloha ihany aloha mitondra ny fampandehanana ny commune mandrapa isiny fifidianana dia misy maire vaovao dia miova le fitantanana ny commune amin'izay. Ny commune le maire atao no nilatsaka aloha fantatsika alohan'ny maire ben'ny tanàna milatsaka fifidiana tsy maintsy mametraka taratasy fialana amin'le postany izy zany. Reny zany zao araka ny lalàna tamin'ireny alohan'ny fifidianana dia ny premier adjoint ny deuxième adjoint. Ny adjoint zany no miakatra misolo toerana zany hoe manao ny intérim araka ny olona mpisolo toerany tsy afaka s'engager zany hoe tsy afaka ohatra hoe signaturena contrat ohatra hoe misy fanarahana izay idiran'ny arabola iengagen'ny commune dia izay izy mbola tsy afaka manao fa fampandehanan-draharaha rehetra mbola manao afaka efa mahazo izay fahefana izay ireo olona ireo. Raha ny voalazan'ny lalàna mifeny fividianana 20 andro aorian'ny voka-pividianana ofisialy avoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ho an'ny fividianana communaly no tokony anatanterahana ireo fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna averina ireo. Tsy voaja nefa treto io fepitaona io satria ny 12 janoary 2024 no nivoaka ny voka-pividianana ofisialy raha ho an'Antananarivo. Hatreto ihany koa mbola tsy nisy ny fangatana nataon'ny gouvernemanta tamin'ny Siony amolavola tetỳ andro ahafahana manatanteraka ireo fividianana averina ireo. Mpandainga ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina mikasika ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo raha nambarany solombavam-bahoaka n'Ambovimbe Henri Jean Michel androany. Misy tsy fahombiazana ho izy ny fitondrana teo aloha matoa tsy nahavita nanomboka io fanamboarana io lalam-pirenena io. Laza moa ny mpanohana ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina fa famatsim-bola 530 tapitrisa euro no soniavina tamin'ny 740 no entina anamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo. Tojo Rabefaritra eo amin'ny sariny Lantora Samelsan.
Nitondra ny faneho-keviny ny solombavambahoaka IRD voafidy tao Ambovombe sady mpitambola voalohany antenimera-pirenena Henri Jean Michel taorian'ny fanambarany filohan'ny antenimera-ndolona Rive Rakotovao fa efa tamin'ny fitondrana Rajonary Mampianina no nahazoana ny famatsimbola anamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo makany Tolaniaro. Move tamin'ny Rajonary Mampianina tsy efa niteny izy teo hoe misy lalam-bola hanamboarako an'io nga izy nanao ary tsy mahagaga satria olona mpandainga amin'ny vahoaka malagasy iny Rajonary Mampianina iny tsy mahagaga raha tsy nahavita nininy izy. Fanamby efa nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fanamboarana io lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo avy eo iosy hatrany Tolaniaro io ka tsy maintsy ovitainy hoy ny solombavambahoaka Henri Jean Michel. Ary zany fanambarana zany retany rendanitra tsy hanao politika tsony zany hoe zany ny avenir ny filoham-pirenena ny no mise en jeu amin'io fanamboarana RN13 io hoe sambatra ny vahoaka na ihany atsimoany raha vita daholo reto fanamby nataon'ny filoham-pirenena reto RN13 ho sambatra ny vahoakanay azo tombotsoa ny vahoakanay azo atsimoany satria nilaza ny filoham-pirenena teo hoe afaka ray taona io ho nofinofy zany kere zany zava-dehibe zany aminay. Hitondra fampandrosoana eo amin'ny lafin'ny fizahantany sy ny fametrahana fodrafitrasa maro ny fahavitany ity lalam-pirenena ity ho ihany solombavambahoaka Henri Jean Michel. Ovahiny ny fandarana l'invité du jour anio alina 20 ny volana martsa 2024 mandritra ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao amin'ny 8 sasany alina eto amin'ny Real TV. Ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikany Betroka Nicolas Randrianasolo iresaresaka mahakasika ny raharam-pirenena amin'ny akapiany sy ny tontolo politika eto Madagasikara fa eo ihany koa ny raharaha mahakasika ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-ndolona anasananao ary anaraka izany. Ny famerenana ny fandarana l'invité du jour narantsika tamin'ny 20 ny volana martsa 2024 niarahana tamin'Andriamatoa Nicolas Randrianasolo no arahanao ao anatin'ny tapany faharoany izao fampahalalam-baovao izao. Fandeha toizantsika eo amin'ny lafiny fampianarana izay fampahalalam-baovao izay tsy mbola namoaka programa mpampianarana matotra mifandraikitra amin'ny fametrahana ny sous-cycle telo isolo ny EPP sy ny CEG ao anatin'ny drafitra PSE ny ministera ny fanabeazam-pirenena Unité nationale ny sekoly tsy miankina CLR Rakotomalala. Efa amin'ity taom-pianarana 2024 raika amin'ny 2024 ity nefa no iroso amin'ny fanafoanana ny CEP ny fanjakana raha ny vaovao miparitaka. Tsy aivina fa efa nisedra ny fanoherana ny fanafoanana ny CEPE ny fitondrana Ravalomanana sy ny fitondrana Rajonary Mampianina. Malala Rakotonirainy eo amin'ny sary ny tokonena Randrianjatovo. Befolo taona taoriany nanomboan'ny fanovana ny rafim-pampianarana eto Madagasikara ka nitarana ny ambaratonga voalohany ny 7 taona dia anatin'ny taom-pianarana 2024 raika amin'ny 2024 ity ny voalaza fa iroso amin'ny fanafoanana ny fanadina-panjakana CEPE ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tsy mbola nisy anefa ny famolavolana ny fandaharam-pianarana mifandraika amin'ny fampiarana ny drafitra PSE io Unité nationale ny sekoly tsy miankina CLR Rakotomalala. Mandova fotsiny zareo fa tsiry zareo no nanapa-kevitra. Iny moa le mandova fotsiny satria efa tany amin'ny andron'ny ministra Paul Rabary ny fananapahana momba ny PSE. Dia le PSE zany raha zavaina aminareo dia tsotra be le izy hoe fampianarana mandritra ny 7 taona zaraina intelo taona sous-cycle 1, sous-cycle 2, sous-cycle 3. Raha vao miteny an'izay zany ianao dia foana ny antsoina hoe enseignement primaire sy enseignement secondaire. Ka raha vao foana ny enseignement primaire dia mandeha ho azy foana ho azy le CEPE. Tsisy tsony zany ny EPP, tsisy tsony ny CEG fa le 7 taona no tanterana. Zay le PSE fa ny zavatra resanay mbola tsisy programa mpampianarana matotra mihitsy hatramin'izao ataon'le ministera ny fanabeazana. Nefa n'izany
inona no ampianaran'le olona amin'izao fotoana izao hoe ny CPE ajanona programa mpampianarana inona no entina atao ao. Isan'ireo tsy mankasitraka ny anafonana ny CPE ihany koa ny iray aman-dreny. Mety ho fanana ny CPE satria ny ankizy malagasy be zao ny efa tsy mahay tokony tsy fanana te afaka mampianatra be da be zao ny tsy mianatra amin'izao tena vao ahenana CPE dia efa nijanona ny ety manana tsy misy tombontsoa tokoa ny CPE satria ny diplôme ilaina eo ny voalohany vao miditra diplôme na izay asa ataonao dia io no anontaniana voalohany aiza ny CPE izany miakatra miambony efa amin'ny farany ambany tena ilaina ny CPE tena zava-dehibe ary tena diplôme voalohany tsara indrindra eo amin'ny dingana atao. Ho an'ireo mpianatra ao amin'ny kilasy 5 amin'ny sekoly tsy miankina dia mbola kilasy mpanadina nefa mivonona amin'ny adina no hanomanan'izy ireo hatramin'ny nanombohan'ny taom-pianarana tamin'ny septambra. Tsy mbola nisy raha teo ny filazana ofisialy mahakasika ny fanafonana ny CPE raha ho an'ny sekoly tsy miankina. Anao CP manao devoir sao zay dia mianatra lesona dia sady mandika devoir. Ozy izy hoe rehefa classe d'examen dia tonga dia mianatra sady tsy azo mananona tsy azo inona izy teo tsy azo miresadresaka sady tsy azo mitabataba rehefa classe d'examen. Raha miroso amin'ny fampiarana ny drafitra PSE amin'ny ity taom-pianarana 2021-2022 ity tokoa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia ny fanadina-mpanjakana tamin'ny 2022 teo izany no CPE farany natrehan'ny mpianatra malagasy. Lehilahy iray mpitondra bisikileta no maty voadonan'ny fiara-pitatitra nalona ny sampandrarahany fananantany teo Alasora androany maraina tokony ho tamin'ny 7 ora. Ny ampitan'ny arabe tamin'ny bisikileta nentiny iray mpianakavian'io no voafoakan'ny fiara randro fitantarana ireo nanatry maso. Vaky ny lohany ary be loatra ireo ravery ka izay no nitarika ny fahafatesany teo eo ho ny mpitsabo izay tonga teny an-toerana ny zanondrazana. Nanangona ny vaovao Izara Tantely Rakotonanary. Vata mangatsiaka no vantan'ny fianakaviany iray mpianakaviana mandidina ny 80 taona ity. Ny osindrany arabe no ny vavakisan'ny lohany. Tamin'ny 7 ora maraina teo no nitranga ny loza. Ny alohany nisehon'izany mbola nifampiresaka tamin'ny olona teo amin'ny arabe lehilahy maty io, ny alohany nisehon'ny loza ho ireo nanatry maso. Tady rambony tamin'ny dadanay izy hoe misy rambon'omby be dia natoron'ny dadanay izy hoe andana miakatra anay matsindry fa any an-tranoko dia hoe afaka miaraka amiko ve ianao dia ozy nytaony dadanay hoe andana fa hiaraka amin'ity zanako ity ianao dia asaiko miaraka aminao any izy fa eo amin'ny sampanana eo izy andrasany. Dia avy any antsinanana ilay tomobile dia izy efa tafapita mihitsy izy dia hoe izay zoko izy nitaony miantso amin'ny dadanay dia hoe iany ary dia dadanay tao ambadiky ny anona tao ambadiky ny biriky tao andeha antso anahy avy any antsinanana vany mifanao aloha sy aoriana zany izy zareo izy efa tafapita ela be dia tomobile nandeha moramora fa rehefa tafapita amin'izay ilay olona dia izay vao nandeha mafy be izy dia izay no nahatonga an'iny tonga dia tsy natsiaro-tena tsony. Nizara roa mihitsy ny bisikileta nentiny iray mpianakavian'io. Ny loha no niantefan'ny fifandonana ka niteraka fahaverezan-drabe loatra taminy. Nisy ny mpitsabo tonga teny Alasora nizaha io olona tratry ny loza mpifamoivoizan'io. Tonga dia coup mortel mafy ny koa izay tonga dia nahavaky ny lohany sy nahafaty an'io tsy maratra anao zany vaky ny lohany izay tena antony nahafaty azy vaky ny lohany dia fahaverezany raha satria mpivarotra izy dia avy nanatsinga be ilay orizinany dia izay. Nentina teny amin'ny tranombaty ny hôpitaly Joseph Ravoahangy-Navalona nandrazana io atoandro io ary teny no nakaniavany azy ho hiatrany ny mpitsabo avy amin'ny CSB2 eny an-toerana. Tonga teny an-toerana ihany koa moa ny mpitandro filaminana nandamina tamin'ny loza mpifamoivoizan'io. Niteraka fitohanany fifamoivoizana teny Alasora androany nitranga teny amin'ny biraon'ny fananantany teo Alasora io.
tovovavy iray no maty ary olona valo no naratra mafy ary mbola tsy mahatsiaro tena ny iray hatramin'izao. Vokatry ny lozam-pifamoivoizana ny tranga tao amin'ny toby fiatsonan'ny fiara tao Toamasina ny tolakandro teo tokony tamin'ny 2 ora. Fiara iray sy vidy no natao andrana ka nandona olona iray teo ambony moto ary mbola niampy fandonana tamin'ny posy bisikleta miisa 4 ihany koa avy eo. Eli de Rosta Real TV Toamasina no mitondra ny vaovao. Potika tsy nisy ondraisina avokoa ireo posy bisikleta miisa 4 izay voadonan'ny fiara tao amin'ny toby fiantsonana tao Toamasina ny tolakandro teo. Mbola saika handositra ihany koa aza ny mpamily ny fiara izay nahavanona ny loza hoy ity mpitondra posy iray ny tantarany zavanitranga ity. Tobily zany boka afara, iaho zany aloha, tobily avy afara any. Tonga dia nagofona mafy be laha tamo ka tonga dia zera ambany ao. Iaho sy mitondra olo, tonga dia araka eo nandeha. Ny tobily nirofona io da nisoty mo caméra tonga da nisaka ambany ao. Igny tobily zany avy laha tonga da niotry tobily niotry anaty sy nizanony teo. Tonga dia lasa da avy sy fatako sany le olo teo aby maro be le olo tamin'ny namasy teo zany efa sy fatako sany le olo namasy teo zany. Mety misy défaut le zavatra ndesiny tsy fatako amin'izay zany le problème nahazo anazy fa iay zany tonga dia lata fara ao misy fa raha ohatra ko makozy nakasisiny fosiny da jantiray fosiny zany mety fa izy zany tonga dia izy eo tonga mipetraka ohatran'izao satria trongosiny zany izy dia ao tafakatra satria le tobily zany tobily kelikely eo. Tao anatin'ny lozam-pifamoivoizana io, vehivavy iray nitondra ny moto izay voadonany namony ainy. Olona valo ihany koa naratra ary iray nampidirina hopitaly. Ny 4 tamin'ireo ny mpitondra ny posy bisikleta ary 4 kosa ny olona voadona teny an-toerana. Fiara iray izay nanaovana fanandramana saika ao amidy no niteraka io loza io raha nambaran'ny polisy pirenena. Dia fantatra fa io fiara io dia fiara atao essai fa isy vidy. Isy vidy le fiara dia anao essai dia nandeha amin'ny lalana dia niteraka loza iny. Faharoa ny mpitondra ny fiara dia mamo satria efa natao test dia misy toka misotro toka izy. Fahatelo dia saiki tratry ny fitsaram-bahoaka moa zany efa nisy mihitsy fitsaram-bahoaka teny an-toerana fa tonga ara-dalàna ihany ny mpitandro filaminana avy ataon'ny commissaire centrale sy ny taon'ny FIP mandamina teny an-toerana fa naizana tsy zany efa vaky ny parabrise sy ny lunette ny vitre rehetra amin'ny fiara. Efa nitazomina vonjomaika eny amin'ny biron'ny polisy centrale moa ilay mpamily sy ny fiara izay nandona olona ireo anaovana famitorana. Namerina ny tory ilay teratany vahiny nanolana tovovavy 410 taona tao Toliara ny volana May lasa teo ny mpiaro ny zon'ny zaza niaraka tamin'ny fianakaviany androany. Fantatra mantsy fa nahazo fahafahana vonjomaika io vaza io tamin'ny fitsarana natao azy ny 19 septambra lasa teo ka nandrahoana io tovovavy kely io. Efa voasazy ny fitsarana ambaratonga voalohany 5 taona an-tranomaizina io vaza nanolana io no nampiakatra ny raharaha tamin'ny ambaratonga ambony ka tamin'izany no nahazo ny fahafahana vonjomaika. Tsy manaiky ny namtsorana io vaza nanolana io ny fianakaviany sy ny fikambanana miaro ny zon'ny zaza. Nametraka fanoherana na opposition ny didina azo ny fahafahana vonjomaika teny amin'ny fitsarana ambony androany ireo fianakaviana sy ny fikambanana mpiaro ny zon'ny zaza any Toliara. Retana Eva Real TV Toliara no mitondra izay vaovao izay. Tamin'ny volana May taoriny ny trangany ny fanolanana itovavy 410 taona io no efa voasazy 5 taona an-tranomaizina io vaza io raha ny vaovao azo. Ny 10 aogositra nefa dia efa nahazo fahafahana vonjomaika izy rehefa nampiakatra ny raharaha teny amin'ny fitsarana ambony. Nanomboka ny 19 septambra kosa vao nahazo ireo sampana miaro ny zaza tsy ampy taona ireo fianakaviana ary nanomboka nahazo mpisolo vava. Hatramin'izao fotoana izao nefa efa miriary io teratany vahiny nanolana zaza tsy ampy taona io ary nambarany io tovovavy kely io androany fa mahazo fandrahonana avy amin'ny io vaza io izy. Raha tena tahorako zany satria iny zany menasy matahotra zany zao nzay hiboaky trano zany zao hiboaky fianaranay zany zao nzay hianatsy matahotra sy le vazainy zany nivola tamiko hoe boka zany ary hampamonay zany tena vakako zany.
Mbola namerina ny tantara azy io tovovavy io androany fa efa hatramin'izy 12 taona no efa nandalaina io teratany vahiny io foana ary io niafara tamin'ny fanolanana azy io enim-bolana lasa izay. Zany mianatra lafa mianatra amizay aho akadalanina avao amemendra zay amizay ko manaradio iska zay le zahay amizay alana amizay zao akadalanina avao zao le andesiny mamniany le iame zany taminay nipetraky taminay tery amizay mo nisy problème zay tamina manay zao ko fantsasy police zay le nisy problème amizay zany nandeha amizay nipetraky taminay teny lafa nipetraky taminay teny amizay le nivola tamiko zao nipetraky aminay teny le zamena tsakarany le napadana le nitsasy police tamizay zahay roy. Tsy manaiky ny famitsorana vonjomaika io teratany vahiny io ny fianakaviany ity zazavavy ity raha ny fanamafisana nataon'izy ireo androany. Dia rava io tribonaly baka am-boalohany io satria zay tsy manambola fa izy manavaka zay tsy manavaka. Dia manaraka an'izay namonjy plateforme zahay niangavy azy mikasika amin'ity zaza ty. Dia plateforme zao nangalaka avoka amin'izao io miaronay amin'ny fotoana zao zany. Tonga teny amin'ny fitsarana ambony nampiakatra ny rara indray androany ny piarony zony zaza izay nandray antanana ny rara niaraka tamin'ny fianakaviany. No marian'izy ireo fa tsy tonga teny amin'ny fitsarana io teratany vahiny io tamin'ny fitsarana azy farany saingy amin'izao kosa dia nahazo ny mandat d'amener na ny taratasy tsy maintsy anatrehana ny fitsarana io vazaha io. Rehefa namoaka ny tribonaly tato amin'ny première instance dia voasazy 5 taona an-tranomaizina ary mandoa onitra. Ny zavatra niseho nefa rehefa nampiakatra izy tany amin'ny cour d'appel dia nahazo LP. Zay zavatra zay notoherinay ary piakatra indray izao ny rara atao amin'ny cour d'appel zay nanaovanay opposition justement dia iaraka ian'ny valiny tsika fa zay dia tsy manaiky anio fahafahany. Amin'ny 4 novambra izao ny fitsarana momba ity rara ity raha ny vaovao farany azo avy amin'ny mpisolo vavany ilay teratany vahiny. Ny fahitana ny narovana mangataka manolona hatrany amin'ny fokontany mahazo no tsy zakany iray ny zaza io ka nahatonga ny fikapohana mafy nahazo azy ho ny iray ny zaza io androany. Taorian'ny fampidirana ny iray ny narovana any Amponja nefa miverina amin'ny fiainana andavanandro ireo fianakaviana ireo saingy tsy misy ny iray mamelona ao an-tokantrano noho ny ireny izay tsy afaka miasa fa voateraka kely 2 volana amin'izao. Ireto fianakaviana ireto izay mangataka ny amoahana ny iray ny narovana noho ny fahasahiranana izay mianjady amin'izy ireo. Malala rakotiny iray eo amin'ny sariny Daniel Efa. Tsy ninina tao ny fandratrana ny narovana nandritra ny fibedesan'ny iray ny azy ny talata 7 septambra lasa teo ho ny iray ny narovana ilay tovolahy kely novonoho ny iray ny tena Katindramamy. Nolazainy fa fanabedesana noho ny fahatezerana tamin'ny fahitana ny narovana nangataka tamin'ny toerana maro izay efa tranga ny verimberina no niteraka izany. Nambara ny fadiso ny filazany narovana fa noho ny fodiana alina no nahatonga ny fanabedesana azy. Ny anton'ilay fikapohana aloha zany tonga dia teneniko izy nandeha makany mahazo foana ny ataony. Zao hitanareo zao ngamba tsy eo izy mandeha makany mahazo any izy dia rehefa makany mahazo izy dia mandeha mangataka dia zay zany tena tsy zakan'ilay dadany hoe mangataka ve ny atao lahany nefa ny olona mba hoe mamelona anazy ihany ny dadany fa tsy hoe tsy mamelona. Le izy anie raha hoe voakapoka ataoko ngamba tsy dia tena hoe kapoka dia tena hoe mafy loatra e fa le hoe matetika tenenin'ny olona zany hoe matetika marina hoe voakapoka izy fa tsy dia tena hoe amin'ny tena hoe mafy le kapoka fa tamin'iny zany tena mafy le kapoka satria tena efa misy foana le ka misy foana mitranga foana zany le zavatra dia farany tena ohatran'ny hoe tampatra ngamba le atezerana sisa amin'ny farany dia zay ny antony. Miaiky ny adisondry tamin'ny fikasihan-tanana mafy nataony narovana ireo ray aman-dreny nandritra ny fanadihadiana natao azy teny amin'ny polisy-pirenena onondreniny. Taorian'ny fitorohana nataony fiarahamonina azy ireo kosa no efa nahiditra ponja ny rainy miandry ny fitoam-pitsarana. Itsakilan'izay taorian'io fampidirana ponja ny rainy narovana io tsy nisy nandray an-tanana sy namelona intsony ny fianakaviany narovana. Ny reniny izay nambara ny fa mbola voaterabao ka tsy mahavita miasa mampiasa vatana. Zaho tsy mbola afaka miasa mihitsy amin'izao zany satria dans un an io zany tsy mbola tena possible mihitsy miasa. Dia izay ngatangatahnay hoe io dadany io no mbo mamelona anay. Fantatra hoe diso le fikapohana loatra nataonay taminazy fa mba angatahnay mihitsy zany mba hoe
mba hoe anady hoe liberté provisoire ary mba angatanay eo an'le vadiko zany amin'le mba famelomana anay vady aman-janany. Efa niverina nodina teriny mpitandro filaminana teny amin'ny trano fonenana ihany koa ny zokony narovana taoriny ny fandosiran'ny tranony nandritra ny fikapohan'ny raina ny narovana. Nambarany reny ny androany fa tsy noho ny fibedesana ny narovana no nahatonga azy nandosy. Rena ny loha tsy hitako satria za mbola natao ankety tamin'ny Zoma nefa tato izy nateriny gendarme teto izy zany fa tany Ambohimanga kely foana hono izy. Dia izy tsy hoe voakapoka nananinona fa nangalatra 5 000 zay no nangalainy teto. Dia izay nampitsoaka anazy hoe natao ohatra izy zany hoe bedesiko nefa zara tsy mibidy anazy akory. Zay zany ny fahalalako azy hoe le very le vola dia natao ohatra izy. Zay ny tsy miverenany taminay intsony, tsy miverenany teto. Tsy aivina moa fa ny herinandro lasa teo no niparitaka tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ny sarin'io tovolahy kely io efa feno ratra ary nanaovan'olon-tsotra antsovonjy. Ny ampitsony ihany dia nosamborina ny rainy ary io nampidirina ponjy io. Ireo fianakaviany kosa manohy ny fiainany eny amin'ny trano fonenan'izy ireo eny Akadindramamy. Taxi moto miisa 530 sy fiarakaretsaka tsy manara-dalàna miisa 2 no nogiazan'ny polisy munisipaly nanomboka omaly. Saziana avokoa manomboka izao ny mandika ny lalàna ho ny komina ary mbola anao mafisy ny polisy pirenena aza fa tsy ara-dalàna ny fampiasana ny taxi moto hitondrana olona. Ialana amin'ny fitohanana ny fifamoivoizana sy ny fisian'ny tsy fandriampahalemana amin'ny sehampitaterana amin'izao fotoana izao no antony nanantanterana ny hetsika famongorana ireo tsy manara-dalàna ho hatrany avy amin'ny polisy munisipaly nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety no tanterana izy ireo androany maraina. Malalatra kotony raingy eo amin'ny sariny Daniel Efa. Sazy fanagazana ny moto hatramin'ny 10 andro eny Anosipatrana. Miampy fandoavana lamandy ho an'izay fijanonan'ny moto izay no mahazo ireo mbola tratra mitondra olona na manao taxi moto sy ireo taxi tsy manara-dalàna ho ny komina Antananarivo renivohitra androany. Moto 530 avy eny 67 hektara, Akadimbahoaka, Ampefilo, Namontana, Andavamamba no efa nogiazana tao anatin'ny 2 andro. Mbola hitohy amin'ny toeran-kafa ny fizavana sy ny fanenjehana ireo minimandika ny fitsipika ho ny tompon'andraikitry ny fitaterana eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. No mafisy ny mpitandro ny filaminana fa tsy mbola azo atao ararany lalàna amin'ny feny fifamoivoizana ny fampiasana moto mitondra olona. Afaka atao kosa ny mampiasa moto mitondra entana toy ireny mpanatitra entana ireny saingy tsy mitondra olona. Ny structure zany ny brigade mobile sy ny brigade mixte zany dia manana police nationale OPJ sy ny police municipale miaraka aminy izay manatanteraka ny verbalisation dia zareo no sady en même temps manao ny investigation ihany hoe avy aiza daholo ny source an'ireto taxi moto reto. Be da be izy ny anaty Facebook ihany tsika dia efa tsy menatra tsony izay moa no napita tamin'izareo hoe aza forcena ny fanjakana anaiky izay tianareo atao fa arao ny structure apezaka ny fanjakana ny organisation apezaka ny fanjakana hoe tsy mbola manaika ny fisian'ny taxi moto eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo toy izay koa ny bajaj sy ny tricycle izay tsy mahazo mivezivezy eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Fantatritsika tsara fa raha vao tsika no mifavoriser an'ireny taxi moto reny dia tsika ihany ny victime voalohany indrindra. Inona ma victime atsika? Araka le nresan'ilay namana teo vao endaka tsika tsy assure ny fiainantsika raha sanatria tratra ny accident, tsy assure ny entatsika ary lasa mampanjaka ny tsy ara-dalànantsika. Tonga teny amin'ny komina Antananarivo renivohitra mihitsy aza ireo tompona moto nogiazan'ireo ny maraina teo. Nangataka ny amohana ny moto an'izy ireo sy nangataka naniovana ny mahara-dalàna ny fitaterana moto. Taratasy fangatahana no azo atao aloha amin'izao hoy avy amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Raha ohatra efa nametraka fangatananareo dia andraso ny valin'ny fangatanareo fa treto aloha dia tsy azo ekena le taxi moto dia arao fotsiny le fandaminana. Izay no fampiresana azonao atao efa niraisina atao amin'ny bureau le solotenan'le taxi moto le tafiditra any amin'ny forerana. Mbola hita tamin'ireo topi-piatsonana maro teto an-drenivohitra ny fivezivezen'ny taxi moto mitondra olona androany.
eo amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa indray olona iray avy eto Analamanga no maty ny coronavirus androany izay nampiakatra ny isan'ny maty 5 sy 900 hatramin'ny androany 3 ireo tranga vaovao tamin'ny fitiliana ny 7 sy 300 vita 7.7 isanjato ireo vita fitiliana no nitondra ny tsimikaretina ho ny mpitondra teny CCO tafakatra 20 ireo marary mafy rehefa niampy 4 androany ary araha maso akaiky ny fahasalaman'izy ireo nisy ihany koa ireo sitrana izay niisa 10 tato anatin'ny 4 ora farany fitiny tatrary 3 isika no isan'ireo tranga vaovao 10 kosa ireo sitrana somatsara anankiray ny lavon'ny valanaretina ny ampefatra ny forme grave ary miena 7 no isan'ireo olona zany izay mbola mitondra ny tsimikaretina coronavirus ankehitriny eto Madagasikara eo amin'ny 5 isanjato ny olona izay nitondra ny tsimikaretina coronavirus ary mbola mitondra zany no efa sitrana somatsara dia ny ambiny moa zany tsika manana misy 7 sy 500 izy ireo mbola mitondra ny tsimikaretina ankehitriny ary ny 20 amin'ireo dia forme grave 7 sy 300 no isan'ny fitiliana vita na fanantilo ireo olona 3 ireo zany hoe raha atao ny kajikajy dia eo amin'ny 7.7 isanjato ny fitiliana zany ireo izay olona nitiliana nahitana ny tsimikaretina coronavirus tao anatin'ireo fitiliana ireo ny fitambaran'ny fitiliana rehetra kosa zao dia hojerentsika tahaka ny mahazatra satria nameny tambatrisa rehetra koa tsika tamin'ny ankapobeny teo dia omentsika koa zany ny fitambaran'ny fitiliana rehetra dia 7 sy 700 sy 3 sy 7 ny fitiliana PCR vita hatreto ary ny fitiliana gene expert kosa dia 7 sy 700 sy 7 kodiarandroa na moto miisa 10 no niainga teny Andranomena androany maraina hiazo any Toliara anatanteraka fitsidihan-toerana sy fanatanjahantena ireto vondrony tanora mpakafy moto ireto raha ny fanazavan'izy ireo ny fitsidihana izay ho ataon'izy ireo izay teo ambany fiainy solombambaoka ny Toliara voalohany sy teny Randriana Solonyaiko Lantora Samelson no mitondra ny vaovao tokony ho atao fiainana ny dilavitra amin'ny alalan'ny kodiarandroa hoy ireo tanora mpakafy moto ny sehatry ny moto mantsy izay efa miroborobo be eto Madagasikara raha nambaran'izy ireo ilaina anehoana izany hoy izy ireo ny fitsidiana andehanana kodiarandroa mitety faritra toy ny notanterahan'izy ireo nanomboka androany zay zany dia manana fikasana andeha hidina any Toliara ny atao amin'ny expert moto eo amin'ny 10 eo zany zay ny moto mandeha dia izao fivoahana izao moa zany efa mahazatra na isa taona efa nandeha Masanga efa nandeha Dego sy ny karazany dia amin'ny tindray mitoraka ity zay andeha Toliara fa maneho fisaorana ny zokobe siteny zay amin'ny fampiatranoana anay rehefa tonga any Toliara sy amin'ny zavatra rehetra izay omeny anay ny tanjonay amin'ile ohatra zao zany dia mba fiarahana sy le fitiavana deux roues izay ny tena tanjona ao anatiny dia ny sport etsy andaniny misa 10 ireo moto niaraka niainga teny Andranomena androany maraina ireo isy ny fijanonana andalana hijidiana ireo toerana andalovana mandra-pivatanana any Toliara iarahan'izy ireo amin'ny solombambahoaka ny Toliara voalohany sy teny Randriana Solonyaiko eo amin'ny zanam-pandarana fake news real news kosa indray amidy amin'ny fonja izay any amin'ny tanàna iray any Amerika Atsimo any ny kokaina faran'izay tsara indrindra raha ny vaovao ny paritaka tao anatin'ny tamajotra Facebook tao omaly nanetra ny rehetra izany ka niteraka adihevitra be indray hoe tena nisy vesatsy izany kokaina amidy any anaty fonja izany andao arantsika ary mpangalatra sy voafonja indray ve no menan'io tena any amin'ny fonja ve no ametrahana izany ireo fanontanian'ireo no naneho ny mpikirakira Facebook sasany agagany rehefa nahita ity publication ity tsy inona mantsy fa oronan-tsary ny tantarana zava-nisy tany amin'ny fonja tany Amerika Atsimo tany izy ity no tantaraina tamin'izany fa ahitana mpivarotra kokaina farany tsara indrindra ary amidy any amin'ity fonja ity akoatra ireo gaga ireo nampiseho ny vaovao tamin'ireo namana nantsoina tao anaty commentaire ny ankamaroany nahita izany efa niisa 7.30 ireo naneho aterana sy afaliana rehefa nahita io publication io 20 ireo naneho hevitra raha toka 70 mahery ireo nizara izany
Rehefa natao ary ny fikarohana momba ity vaovao ity dia hita fa ity fonja ity no isan'ny lehibe any Bolivia any. Izy io no ahitana vaofonja betsaka indrindra. Ny mampiavaka azy kosa nefa, ireo samy gadra no mametraka ny fitsipika sy ny fifehezana anatiny. Raha ny fantatra, fivelomana tena iraisan'izy ireo ny fivarotana zava-mahadomelina. Ny fipetranapetraky ny fonja fotsiny raha ny vaovao ofisialy ny tsy fahafahana mivoaka ivelany ary misy mpiambina manokana ivelan'izany. Real News ihany koa izany ity vaovao ity. Ny zanam-pandahariny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entiko manakatona ny tapany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Isaorana ny FNFSH ny lafy nampiakanjo ny tenako tao anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Ankasitrahako arenao nanaraka izany hatramin'ny farany mandratafa tompoko lahy sy tompoko vavy.